Pitsara toko fa 20. Ny nandehandehanina ny fireneny dana ny zahatany itoerany. Ary tamin'izany andro izany dia tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely. Ary tamin'izany andro izany kosa ny fireneny dana nitady lova mba honenany, satria na dia hatramin'izany andro izany aza dia tsy mbola nahazo lova ho azy teo amin'ny fireneny Israely izy. Ary ny taranaka dana naniraka 5 lahy no fantenany avy amin'ny fokony rehetra dia lehilahy mahery avy tany Zora sy Estaola mba hisafony tany sy izany toetrany. Ary hoy izy taminy, mandehana izaho ny toetrany tany. Ary tonga tany amin'ny tany avoan'ny Efraima tao an-tranony Mika izy dia nandry tao. Rehefa mby teo akaikin'ny tranony Mika izy dia fantany ny feon'ilay Levita zatovo. Dia nivily teo izy ka nanao taminy hoe, iza no nitondranao taty? Ary maninona ty ianao? Ary inona no anananao aty? Dia hoy kosa izy taminy, izany ka izany nataony Mika tamiko, ary efa nanamby ahy izy ka efa mpisorony aho izaho. Dia hoy izy ireo taminy, masiny ianao, manontania amin'Andriamanitra mba ho fantatray na ambinina amin'ny lalana lianay izahay na tsia. Dia hoy ilay mpisorona taminy, mandehana soma tsara, fa eo anatrehan'i Jehova izao lalana alehanareo izao. Dia nandeha izy 5 lahy ka tonga tany Laisy, ary hitany ny olona tao, fa nonona tsy nananay ahy tahaka ny fanaony Sidonianina izy. Dia nandro fa izay ka tsy nananay ahy, sady tsy nisy mpanapaka hampahory azy teo amin'ny tany na mininona na mininona. Ary lavitra ny Sidonianina izy, sady tsy nanandraha raha tamin'ny olona akory. Dia nandeha ho any amin'ny rahalahiny any Zora sy Estaola ireo. Ary hoy ny rahalahiny taminy, naninona moa ianareo? Dia hoy izy, mitsangana, kaoko sika hiakatra hamely azy, fa efa nahita ny tany izahay, fa indro tsara indrindra izany. Moa mbola mijanonjanona ihany va ianareo, aza malaika andeha hiditra andovan'ny tany? Raha mandeha ianareo dia ho tonga any amin'ny olona tsy manana ia sy any amin'ny tany malalaka, fa efa natolotr'Andriamanitra hoe ho an-tananareo zany. Dia tany tapijavatra irina aty ambonin'ny tany. Dia nisy niainga avy tamin'ny fokony dana avy tany Zora sy Estaola dia 900 lahy efa vohomana tamin'ny fiadiny. Ary niakatra ireo ka nitoby tany Miriata Jearima any Joda. Izany no nanaovana ny anaran'izany tany izany hoe Mahanedana na Tobony dana mandrakandroany. Eo andrefany Kiriata Jearima izany. Dia niala teo izy ka nandrosona kany amin'ny tany avoan'ny Efraima dia tonga tao an-tranony Mika. Ary niteny izy 5 lahy izay nandeha hisafony tany Laisy ka nanao tamin'ny rahalahiny hoe, fantatrareo va fa ato amin'ny reto trano ireto misy efoda sy terafima ary sarin-javatra voasikotra sy sarin-javatra anidina, koa evero izay ataonareo. Dia nivily tao izy ka tonga tao an-tranon'ilay Levita zatovo, dia tao an-tranony Mika ka niarahaba azy. Ary ny 900 lahy efa vohomana tamin'ny fiadiny izay avy tamin'ny taranaka dana dia nijanona teo anoloan'ny vavahady. Ary niakatra izy 5 lahy izay nandeha hisafony tany dia niditra ka nahaka ny sarin-javatra voasikotra sy ny efoda sy ny terafima ary ny sarin-javatra anidina, ary ny mpisorona mba amin'ny 900 lahy izay efa vohomana tamin'ny fiadiny dia nijanona teo anoloan'ny vavahady. Dia niditra tao an-tranony Mika ireo ka nahaka ny sarin-javatra voasikotra sy ny efoda sy ny terafima ary ny sarin-javatra anidina. Ary hoy ny mpisorona taminy, maninona ianareo? Dia hoy ireo taminy, mangina ianao, tampen'ny tananao ny vavanao ka andeha hiaraka aminay dia horainay sy mpisoronay ianao. Moa tsara ho anao va ny mpisorona ho an'ny olona iray trano noho ny mpisorona amin'ny firenena anankiray sy ny foko anankiray amin'ny Israely? Dia faly ny fon'ilay mpisorona
ka nalainy ny efôda sy ny terafima ary ny sarin-javatra voasikotra ary dia nandeha voahodidin'ny olona izy dia niodina izy ireo ka lasa nandeha ary ny zaza mambehivavy sy ny omby amanondry mba mientany tsara dia nataony teo alohany ary rehefa lasa lavitra ny trano mika izy dia nivory ny lehilahy ny fanolobodorindrina tamin'ny mika ka nahatratra ny taranakidana dia niantso ny taranakidana izy ary nierika ireo ka nanao tamin'ny mika hoe haninona ianao no nanangona olona maro tahaka an'izao ary hoy izy ny Andriamanitro izay nataoko sy ny mpisorona koa dia nalainareo ka lasa ianareo koa inona ntsonony mba ho ahy ary ahoana no nanaovanareo amiko hoe haninona ianao dia hoy ny taranakidana taminy aoka tsy hore eto aminay intsony ny feonao fa andrao isy olo masika hamely anareo ka dia hanao izay hahafaty ny tenanao sy ny ankonanao ianao dia nandeha tamin'ny alehany taranakidana ary rehefa hitany mika fa ireo dia naherino izy dia niverina izy ka nody tany an-tranony ary izy ireo nahaka izay zavatra efa nataony mika sy ny mpisorona izay tao aminy dia nankany laisy ho any amin'ny olona mandro fa izay ka tsy manana iah dia namely azy tamin'ny lelantsabatra ireo ary ny tanàna nodorany tamin'ny afo ary tsy nisy namonjy satria lavitra ny Sidona izany ary tsy nanandraha raha tamin'ny olona kory izy sady teo miloasa izay any Beti-Rehoba izany dia nanorona ny tanàna izy ireo ka nonona tao ary ny anaran'ny tanàna nataony hoe Dana araka ny anaran'ny Dana rainy izay nateraka Israely kanefa Laisy no anaran'ny tanàna taloha dia natsanga ny taranakidana ilay sarin-javatra voasikotra ary Jonatana zanaky Gersoma zanaky Mosesy sy ny zanany no mpisorona ho an'ny firenen-dana hatramin'ny andro namabonany tany ary nampitoheriny ho azy ilay sarin-javatra voasikotra nataony mika mandritra ny andro rehetra ny orenan'ny tranon'Andriamanitra tao Silo